Antoko-tim manana paikady azo tanterahana tsara isorohana ny fiparitany coronavirus eto Madagasikara. Mpitondra bajaja sy siklopus ny tokony indray androany ny tany Mahajanga sy tany Toamasina. Solombavam-bahoaka ny Antoko-tim manana drafitra matipaika anampina ny mpiarabelona. Alatsinainy telopolo Martsa roapolo sy roa arivo amin'ny kafaliana tompo klasy toko vavy no iarabana ianao any tokantrano amin'izao fiandohan'ny herinandro zao tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovaon'ny MBS ianao ary manasanao ampanajana sy ampitiavana hatrany izahay anaraka ity fotoana ity hatramin'ny farany. Ny taremarika mikasika ny coronavirus no entintsika misantatra sy manomboka ny vaovao. Toy izao ny antotanisa ofisialy navoaka ny tenenevon'ny FIB baikona Covid-19 ivato ka confirmé vaovao androany aotra ny cas confirmé atreto dia misa 340 amreo 340 reo dia 240 no nahitana soritra aretina ny roa 30 kosa dia tsy misy soritra aretina tsy nisy ny aina nafoy ary tsy nisy ihany koa ireo sitrana atreto. Fa makasika indrindra ny fiatrehany Madagasikara ity tsimokaretina sy valinaretina coronavirus ity dia manaraka ny hevitry ny antoko tiako Madagasikara androany dia nanolotra paikady sy hevitra tsara ny teonivon'ny antoko mpanohatra sy ny antoko tiako Madagasikara amin'ny hiatrehana ny coronavirus. Nisy ny valandresaka natao amin'ny mpanao gazety androany izay nirahana tamin'izy ireo nanao fanady adiana teny an-toerana Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala. Nalazaina fa Reslava na tsy hanona aza ny teniny manana hevitra matipaika azo tanterahana tsara isorohana ny fiparitany Covid-19 ny tim tafiditra ao anatin'izany ny resaka fangaraharaana. Tiako Madagasikara mahafantatra aloha mahafantatra tsara ny zavatra misy hoe tonga eto amintsika ilay coronavirus fantatra zay ary mahalala an'izany daholo malagasy amin'izao fotoana izao dia izao dia davina inona ny tanjona dia iarovana mivoaka malagasy rehetra ny tsiraray aby dia ina aby ny zavamisy anefany sarotra be ny miaina ao anatin'izany satria raha ohatra jany an-trano lelana le confinement io izy tsy manakany tsy maintsy jerevina daholo zany dia inona ny olana le rano tsy maintsy anasa tanana izy tsy maintsy mila savony izy ny olana zany tsy fisin'ireo dia ahoana ary zany apetraka mazava tsara ny tanjona fatarina ny zavamisy eny an-toerana tsy maintsy fatarina ny zavamisy eny samy hafa ny zavatra misy eny ambanivohitra sy ny ety an-drenivohitra manarakarak' zany ampalalana ny zavamisy marina sy ny tanjona kendrena ny vahoaka malagasy mahay sy mifanakalo hevitra. Misy olona manam-pahaizana be eto amintsika reo professeur reo scientifique reo atao zay ampionana an'izy ireo dia atsona ny mpanao politika aza adiny mihitsy fa mpanao politika keka manana toteny izy ireny any amin'ireny olona manaradia azy ireny tsy azo tsy nianina mihitsy izy nefa tokony miresaka dia mba afaka manentana ny olona mpanao politika dia ao koa zany le scientifique dia eo amin'izay tsika vahaolana rehefa fanaraka hoe zao natao dia zao natao tokony handeha tsara amin'ny transparence le izy ohatrinona marina ny budget zay misy eo am-pelantanana dia nilaza zany zao zareo amerikana hoe zay manana an'izao nilaza ny européana hoe zay manana an'izao ary ny atsika mba ohatrina nentina hidivana amin'izy ity na zao aloha tokony mandeha tsara ny transparence ina zavatra tokony ataontsika voalohany indrindra fepetra ajaina mandritra ny ady amin'ny coronavirus voalohany mangarahara avokoa ny zavatra atao rehetra mangarahara avokoa ny zavatra atao rehetra faharoa tsara tantana ny fizarana ny reny fanomezany reny fahatelo filazana ny zavamisy marina tena milaza ny zavamisy marina izao ny tena ka misy fa mbola vaovao mifandraika amin'izay hatrany amin'ny fiatrehana ity coronavirus ity dia nisy androany ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny filohan'ny RMDM ihany koa ny fantoka indrindra ny amin'ny ady ataon'ny Madagasikara sy ny tsara fiatsika tokony atao amin'ny ady amin'ity Covid-19 ity. Asin'Andriamalala sy Manora Andriamalala trano no mitatitra ny vaovao. Tsy vita mpitondra irery ny miady amin'ny valanaretina coronavirus io izay efa manomboka mianaka eto Madagasikara. Hoanina avy amin'ny antoko mpanohitra tsy hijery fotsiny miatra amin'ny firenena izy ka mbola mamerina antsoavo amin'ny tokony
amin'ny adilay politika ary ny fanatona ny mpanao politika rehetra. Raha tena mijery marina ny hoavin'ity fireneny ity sy ny hainy vahoaka, anisa zava-dehibe indrindra aloha dia miona na tsisy anara tsy maninona fa miona reo any dia mba atao makao ny olona manampaizana sy ny malalana izy tsara. Ao zany reo scientifique reo zany resahako hoe reo le olona manampaizana momba ny aretina mifindra reo. Fa vao avy nivory zareo tamin'ny herinandro iny ny G20 dia efa milaza hoe nareo any tokony fanaraka tsara na ny eo amin'ny fitondrana na mpanohatra dia satria ady tsika tokony hiezaka mafy mpitondra mba teny fampiresaka. Tsy mitady seza ho ahy zahay zay mieritreritra zany nareo hoe mitady seza zay ady ty ataontsika ity amin'ny otrika retina reo olondreo aina tsy voavidy laha tokana ny aina eto foana zao no hitako hoe tena enjana be mifanaovana ny iny ty sy ny hoe tsy mahazo misotro fa ovela anao tany makany sotro na makany beorika na makany an'iny ty atsa voibola atsy belera milahatra n'le vary zareo tsisy soa zany fandrajana n'le elanelany zany loza nefa ry mitatatata ry milaza hoe zao ny tokony atao zao ny tokony atao zay mampanohatra anay teny critique zay critique zay constructive anaovanay azy laza ny zavatra misy tena marina. Niteraka resabe ny tsy fandraisana anjara ny antoko tiako Madagasikara ireo solombavambahoaka tima atao anatin'ilay fizarana varimora nitondra fanamafisam-panazavana mikasika an'izay androany teo anivon'ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny alalan'ny sekretera jeneraliny mitotatitra ny vaovao Tahiry Aina Manorandre Malala ary Jessica Miray. Notsikeraina mafy ny solombavambahoaka tima tsy nandray anjara tamin'ny fizarana varimora teny anivon'ny Fokotany. Efa nitondra fanazavana mikasika izay nanjara izay hatrany ny solombavambahoaka sasany ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Hanitra Razafy Manatsoa teo amin'ny fanehoan-keviny tao amin'ny Facebook. Tsy fampy ny mangarahara hoy izy no antony voalohany tsy nandraisan'ny solombavambahoaka tima anjara. Mitenanareo efa maninona ny tima tsy mety manampy ny député tima tsy sanatria akory hoe manosibotana fitondrana fa kosa zay le hoe ilaina mifampiresaka inona ny fandaminana atao inona ny zavatra ho ataontsika raha tena hiara-iasy tsika raha tena hiara-iady amin'ilay aretina ahoana natao ndao hifampiresaka fa tsy rehefa avy eo hoe ny olana ane dia zao asaina manao zavatra le olona nefa n'le zavatra atao mety hiteraka olana fantatritsika rehetrarehetra zany. Ao anatin'ny député zao raha eto amin'ny Antananarivo renivohitra misy député anakenina tima ary député enina tsy tima asaina hiara-iasa asaina hizara nefany misy efa atsoina meloa ny tena sosianay zany dia hoe ny fandraisanay anjara tao anatin'le izy sao dia nilay voatery voamaika anakorotana zavatra satria mety misy olona mety tsy andeha araka ny tokony ho izy le fizarana tao anatin'le izy satria tsy voafaritra mazava meloa hoe inona le raha miasa tiana atao inona le zavatra tokony ho atao ahoana ny fomba natanterahana azy dia naleo mihitsy aloha ny janona mba tsy hiteraka olana mba hifamezatsiny indray rehefa avy eo hoe nianina ny nanao an'io na nianina ny nanao an'io dia naleonay nangina aloha hoe ataovy le izy rehefa nataonareo fa nazanona tsy zany kosa zahay antoko tima amin'ny maha olom-pirenenanay amin'ny mahasamatsika dia mijery ihany zay hoe inona aloha ny vahaolana azo atao dia hitantsika amin'izao hoe anomboka zahay hizara rano hizaran'ireny gel désinfectant ireny hizara savony ho an'ny olona mihitsy zany hoe zay zany manana paikady manokana ny tima hoentina manatanteraka an'le izy aloha satria ny andro foana zahay hoe inona ny fiaraha-miasa azo atao amin'ny fitondrana ahoana ny amindronana ny hery rehetrarehetra tsy nety nisy mihitsy zay zavatra zay mbola lasa mifanenjika foana ary ny zavatra teneninay androany lasa zay indray ny kritikeny mbola ohatra ny lasa zay foana ny toerina fa tsy le aretina ntsony ankehitriny zay no mahatonga kevitra hoe tsy afaka hiandry zavatra ohatra zany ntsontsika fa aloha manao zay zavatra mety ho vita. Fa misy rafitra moa no any atokotiako Madagasikara dia mazava ho azy ampiasainy ireny rafitra reny ahafahana mitsinjara nytony fitaovana tony fitaovana izay natao indrindra amin'ny hoe fandraisana solombavambahoaka sy ny atokotiako Madagasikara tanana amin'izao vonona miatra amin'ny firenena izao. Fa le izy zay manana borone tokony voriana zany le député tao amin'ny assemblée dia mena mission izao ny asanareo iraisany io na tsy miankina araka le lazainy fa tsy fantaka hoe hiasanao inona le député dia fa izy mizara vary avy an'iny le vary zarainy dia ny azonao tsony ihany dia ho any amin'ny RNA daholo zany zay rehetrarehetra nefa le fantanao izy amin'ny mahazo dia izy menakavy ihany no mizara azy
asiana izy nanao recherche dia ny aloha tsy zely ny atsotra be le resaka hoe alola izy rehefa miaraka ny tenen'ny CT ny tenen'ny président le iraha miasa zavatra rehetra dia iny ny lalana ombana dia irahana manatateraka io vitanaiky io hoe tsy problème aminay any ambanivohitra mizara an'io fa lisy tsisy tonga an'lisy hoe tsy volisy dizy menakavy ihany no mizara azy dia rehefa avy eo anao hoe lazaina fa hoe tsy miara miasa tsy mety miasa ny mpanohatra ahoana moa ny rahanao hiasana dia zavatra tsy misy ko. Ho fisorohana ny Covid-19 eto Madagasikara ihany koa dia namoaka filazana rehefa anivon'ny BMH androany amin'ireo fepetra sy ireo tokony ataon'ireo olona manamanjoa. Nanao fanadidina mikasika izay noro fitiavana teo amin'ny sarin'ny tahiriny ianao. Anisan'ny tafiditra indrindra ao anatin'ny endrika famoriam-bahoaka ny fiandrasam-paty. Izany indrindra no nahatonga ny teo anivon'ny BMH nanamafy ny fandrarana izany androany. Ny fikarakarana taratasy dia tsy miova araka ny teniko teo misy foana ny permanence mandray eto dia raisina daholo izany ireo olona manao fanambarana fahafatesana, misy ny mpitandsoratra permanence, misy ny dokotera permanence, izany hoe mitoy izany ny fandraisana olona eto ny BMH. Ny taratasy rehetra izay tonga eto dia vita ny androtriny ihany, vita androany ihany ny taratasy entin'ny olona manao fanambarana fahafatesana. Le fanambarana fahafatesana io tsy voatery hoe olona maty androany fa mety hoe olona maty omaly na androany ny tonga eo fa hatreto izany dia tsy miova ny statistika. Efa misy kosa ny toromarika ho an'ireo manamanjoa eto Antananarivo fa avy lavitra. Mikasika ny olona manamanjoa any amin'ny lavitra dia mipetraka foana ny toromarika napetraka ny fitondram-panjakana hoe tsy azo atao no mivoaka ny faritra Analamanga dia ampatsiahivinay ao anatin'ny filazana moa izay fa ho an'ny olona izay manana fasampianakaviana izany ato anatin'ny faritra Analamanga dia mipetraka ihany koa ny toromarika ny fitondram-panjakana hoe hajaina le isan'ny olona ao anatin'ny fiara andevenana razana, izany hoe hajaina foana le elanelana 2 metatra dia efa fantatsika moa fa raha ohatra hoe fiara tsotra izany manaraka an'le mpandevina dia ny chauffeur sy olona iray ihany no tokony ao anatiny, izany hoe tsisy miova ny toromarika izay voapetraka ho fitsinjovana fahasalamantsika rehetrarehetra. Mandina ny 20 hatramin'ny 5 isanandro ny fanambarana fahafatesana tonga eto amin'ny BMH, mivoha amin'ny fotoana rehetra ihany koa ny BMH. Fatahorin'ny fanambaran'ny filoham-pirenena fa nitety toerana maromaro ilay mpizahatany vahiny nitondra tsimokaretina coronavirus teto amintsika dia nisy ny fepetra niraisin'ireo hotely lehibe rehetra izay samy nandalova nyity mpizahatany ity. Nanao fanadihadiana mikasika an'izay Njava Andriamaefa. Ny aika ireo hotely lehibe sy trano fisakafoanana fa tena nandalo tao tokoa ilay mpizahatany verina fa nitondra ny tsimokaretina Covid-19. Misy ny fepetra niraisin'ireo trano fandraisam-bahiny ireo. Isan'ireo hotely ny antranon'ilay vazaha-mpizahatany voan'ny coronavirus ny trano fandraisam-bahiny iray lehibe ao Antsirabe, le Royal Palace. Nisy ny fepetra niraisin'izy ireo manoloana Martsa 24 no fantatra fa ny antrano tao ireo andehana mpizahatany niaraka tamin'io vazaha io tao arian'ny fanambaran'ny filoha ny 27 Martsa 24 lasa teo. Nisy araka izany ny fanampahan-kevitra noraisin'ny mpitantana ny hotely tao an-toerana ka nakatona vonjomaika ary tsy mandray mpanjifa ny hotely nanomboka omaly. Nisy ihany koa ny famindrahana fanafody iadina amin'ny otsika aretina. Notazomina itokam-ponenanao amin'ny hotely Royal Palace avokoa ny mpiasa isorohana ny mety fiparitahan'ny tsimokaretina coronavirus hatrany. Tonga tao amin'ny hotely ny ekipan'ny fahasalamana, ny polisy ary ny zandary ka natao fiteliana avokoa izy ireo ahafahana manara-maso ny toe-pahasalamany tsirairay avy. Hatreto dia tsy ahitana soratra nitetsy amin'ny hotely le komba vakosa dia ny andro ny 19 Martsa lasa teo no fantatra fa ny sakafo tao an-toerana ireo mpizahatany ka nisy ihany koa ny fepetra niraisin'izy ireo mba hisorohana ny mety fiparitahan'ny ity valanaretina ity. Nakatona vonjomaika ny toeram-piasana ary natao fitiliana avy hatrany ny mpiasa rehetra. Mbola ho andrasana araka izany ny valin'ny fitelinana natao tamin'izy ireo. Toy izay ihany koa ny tao amin'ny toeram-pisakafoanana iray tao Behenjy, coin de foie gras, toerana isan'ny nandalovany ity mpizahatany ity ihany koa. 20 ireo toerana nolalovany ity vahiny mpizahatany ity na dia eo aza niezaka nataon'ny fitondram-panjakana manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao dia somary anano sarotra ny fitadiavana ireo olona rehetra izay efa nifandray tamin'ity teratany vahiny ity.
eo amin'ny vaovao mifandraika amin'ny fianam-pirenena kosa indray dia feno telo amby fitopolo taona omaly ny fahatserovana ny 20 martsa fotoana iray izay atserovana ireo mahery fo ny firenena ary nitaky fahaleovantena sy marky ny fitiavan-tanindrazana tsy nanadino izany ny filohan'ny rodobe mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara fa nitondra afatra ho an'ny vahoaka malagasy nomena Andriamana Misata sy Manora Andriamalala. Andro tsy hay adinoana ary manana ny asany ny andro ny 20 martsa teo amin'ny tantaran'ny firenena malagasy fahatsiarovana ny tolona nataon'ireo mahery fo ny firenena izay nanao viveriny ainy ka isan'ny nitondra antsika ho amin'ny fahaleovantena. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena nefa dia toa somary nangina ny fankalazana izany omaly. Amin'izao dia mbola misy ireo taranaka navelan'ireo malagasy. Tsy nanadino izany anefa ny filohan'ny RMDM Marka Ravalomanana. Tsy adino koa sanatria vava ny fankalazana ny 29 mars. Ireo ray aman-drenitsika ireo zoky izay akangasisana namborana tamin'ny 29 mars 1947 maly ny fankalazana azy nefa moa misy an'ity le ady atao amin'ny otikaretina coronavirus ity dia tsy adino akory ianareo fa dia tonambavaka anareo mandrakarivo zay ary mirary soa mbola ho avy ny fotoana iresantsika an'izany fa tsy adino velively ny 29 mars satria ireo ny tena niananao viveriny aigny ireo nazahoantsika ny fahaleovantena ireo ny tena nanao izay azo natao mbola misy mivelona amin'izy ireo ary mbola misy ny fianakaviany hojerena manokana koa izy ireny dia fantatra koa ny antso atao manokana momban'ireo le tena olona kamboty le zaza-kamboty ireo misy ny antso ary ray aman-dreny mpiangonan'ireo laza hoe mbo misy zaza-kamboty tena tsisy ankohanina tsony izy hojerevana koa reny ahoana tokony anampiana azy raha mbola misy foana ny azo zaraina dia zaraina ary raha misy foana ny azo anampiana dia anampiana zay ny azo atao. Tamin'ity androany ity dia mbola nitoetra ny fifandonana teo amin'ireo mpitarika posiposy ireo mpamily bajaj ary ireo mpanao asa an-tselika tamin'ireo mpitandro ny filaminana nanao fitakiana manoloana ny lapan'ny tanàna izy ireo androany mitondra ny andinidininy izay Andra Kotomalala sy nomena Andriamana Misata. Mbola tsy eo ampitondra sy ireo mpitaka posy tukutuka ny Toamasina raikitra indray ny Torabato io maraina io. Voatery nampiasa bomba mandratsa-dranomaso ireo mpitandro ny filaminana satria nikasa evy. Olona tsy ahafahany miasa no ambaran'ireto mpitaka posy tukutuka ireto. Mitaky mantsy izy ireo ny asa tapakandro ihany efa anatin'ny fihibohana koa i Toamasina. Mitaky ihany koa ny anomezana azy ireo ilay fanampiana ray hetsy ariary izay omeny mpitondra fanjakan'ireto mpitokony ireto. Ankoatr'izay dia nitokana manoloana ny lapan'ny tanàna ihany koa ireo mpiasan'ny komine natoerana nitaky ny karamany.